tsy mivoaka ny atsimo tsy te handroso fa ny mpanao politika azo isana amin'ny ratsan-tanana mba tsy tenenana hoe ray no miezaka misakana amin'ny fampandrosoana any atsimo sy eto Madagascar. Natao ihany ny tsy teny fa tsy maintsy teneny zany zavatra zany. Za tsy mba mamaly botana fa za miteny aminareo tsy niozatra no entina mampandroso ny firenena fa ny sainy. Tsy ny lobotolo no entina mampandroso ny firenena fa ny sainy. Za sy teny za tsy pelaka sady sarim-bavy ka fera manana ozatra. Raha misy olona tena hoe fahavalo ny atao hoe décentralisation na fanomezana vola sy ny fahefana ny olona any amin'ny faritra na amin'ny commune, ny anaran'ny tompoko dia Andry Nirina Rajoelina. Amiko tsisy ilana azy ny tafy natao raha nivoaka Malagasy. Za mba nanantena hoe niaingana ny karama farana ambany 100 € teo sambatra ny Malagasy rehetra. Ary za eto dia miteny mihitsy eto dia efa miteny ho azavaiko amin'ny vahoaka any atsimo, ho any atsimo aho. Ary zao ny zavatra teneniko anareo, raha misy ny filoham-pirenena akaiky ny olona any atsimo sy tiany any atsimo dia ratsy voalohany dia faharoa, mba tsy tenenako hoe voalohany. Fodrafitrasa ataontsika tany any jerevo ny RN13 ambovy mety olany aho zay lalatany hatramin'izay tsisy nanao ataontsika zao. Ny pipeline any atsimo nataontsika zao ary ny RN10 io ny RN10 zay tokony fametrahana ny vato fototra amin'io tsy ho ela. RN10 zany lalatany hatramin'izay. Ny antso voalohany miarapanao. Salama tompoko, iza dia avy aiza? Avy aty Toliara. Iza le avy any Toliara? Allô? Miarapanao fa maheno anao? Ya, hanao inona ty moa andriamatoa Andry Nirina Rajoelina io e. Ny aty Toliara ne tsisy zavatra nataony na kely. Tsy hitako ny andanana ty. Allô? Maheno anao? Ya, de zahay aty tsy mila olona hilaza zavatra tsy mety. Zahay de manohitra ny fanovana base Toliara eto Toliara satria hanimbana io ao Fort Dauphin qui est même lasa ty daholo ny an-Tandroy Andry kanefa Fort Dauphin akaiky ny Tandroy de mahagaga anay ny zavatra ataony hoe inona tsy atako de teneninareo tsy andeha aty fa mandany andro aty fotsiny saotra tompoko. Sotranao tsy haiko moa iza le anara asio anarana foana ihany rehefa miditra isika. Mahafiloam-pirenena azy aloha mbola tsisy aloha nalaza tsy filoam-pirenena izy fa malalaka izy amin'izay andehanany mety haino anareo ihany koa izy mahakasika ny sera tena hoany tokoa. Raha tsika ny antso manaraka ary dia ahoana ny fandehany? Madame José, Zatia Ambohimanjaka. Zao Madame José. Merci monsieur le miteny teo aloha teo. Mandany andro fotsiny izy raha andeha hoany amin'ny antsonao. Fa ny tena tiako ary ny ataonareo aty Toliara mitondra banderole miteny hoe tsy mila ny fanaovana amin'ny base Toliara zay président. Zay tsy mila président Rajoelina tsony koa hivarotra ny taninay. Manarak'izay dia mba tiako tenenina kely. Ny fahalotoana dia mariky ny fahantrany amin'ny firenena fahalalako azy manokana aloha. Dia tanana tsirairay izany sika mba misy fanentanana kely le resaka le hitanareo le sachet kely le fonina entana reny aza ririna fotsiny fa mety anaovana savoka reny dia mety andre tanina hafa ihany koa. Fa tsika lasa firitra be mampiasa an'ireny andreny atsipitsipy fotsiny fa aleotsika mba manana fahadiovana. Zay fa mankasitraka tompoka. Misaotra Madame José. Ny resaka hoe amiko aloha hevitro manokana ty tsy vahaolana ny teny aza makatira ohatra ka tena zay tokoa fa apresiana mihitsy raha izy hoe tongava aty araka le teny le tsisy moa le niditra teto ny resaka an'izay tongava dia mifampiresaka tokoa dia hita eo ny tohan-keviny mahakasika ny raisina ny antso manaraka ary teo lasa izy.
Ny fahadiovana andresany madame José ty oa eny ekena tena marina ilana ny fikajinan'ny fahadiovana sady mikajy ihany koa ny resaka tontolo iainana sika ao anatin'izany satria farafaratsiny na ataoko hoe sahirana raha mba madio e dia ahoana ny fandehany iza dia avy aiza Allô salama tompoko miarahaba anareo amin'ny Kolo FM dia miarahaba ny mpanaraka ny fandarana eto an-toerana any ivelany Emmanuel titulaire zao ndao Emmanuel makasika ny fahatapahan-jiro matetika titulaire tamin'ny herinandro sy katram'izao moa no tiako tenenina dia mba manentana ny tompona andraikitra sy teknisiana ny jirama tokony hampanjey ny mpanjifany amin'ny hena manjery ny orinasa jirama rehefa misy zavatra amboariny mialohan'ny hanapahana ny jiro satria tsy antoka ny fahasimbany fitaovana ampiasain'ny mpanjifa rehetra ny orinasa jirama titulaire zany rehefa misy ny fahasimbany dia faharoa manaraka zay momba ny base titulaire tamin'ny farany herinandro mizoma lasa tao ny teknisiana ny base titulaire zany nandresy lahatra ny vahoaka ny titulaire tsy hanohitra ny base titulaire tamin'ny henao manjery televizion sotalily ka eto aho mbola manentana ny vahoaka ny titulaire tsy hanenkoresy lahatra ny chef pokotany misy azy fa hanohitra ny base titulaire hatramin'ny farany sotra to sotra ny Emmanuel avy any titulaire misy irarahin'ny Emmanuel le base titulaire zany raha sangisangy zany sao dia tezitra indray Emmanuel fa zay tena marina ny tsy vimpijery ohatran'ny zavatra rehetra misy ny miompon-kevitra misy ny tsy miompon-kevitra anareo miompon-kevitra eto ihany koa ny faneo-kevitra fa tsy olana mihitsy ny ty resaka base titulaire ty moa mbola mitana ny sainy be sy ny maro foana hatramin'izao miarahaba anao dia ahoana ny fandehany miarahaba tompoko iza dia avy aiza Kolosema eny tompoko madame Lydia Ambodiady tompoko madame iza madame Lydia ty Ambodiady madame Lydia tsy Ambodiady vonoiny radio madame Lydia dia mitenena avy hatrany madame Lydia ty Ambodiady aza mihaino radio ianao fa tonga dia mitenena ao amin'ny telefônina mihaino madame Lydia ty Ambodiady efa tenenina ianao tonga dia anaty telefônina mihaino ry madame Lydia tsy Ambodiady rehefa miverina avy ianao dia vonoy ny radio dia ao anaty telefônina ianao no miresaka zany ny antso ndraso aloha ny antso manaraka miandry kely bonjour dafa raha tsy miala eo mihitsy io mpitondra io tsy misy zavatra andeha Roland avy aty avaratra ny Andry hevitry Laurent moa zany zay ny antso manaraka ary andao aloha raisiny dia ahoana ny fandehany salama tompoko salama tompoko bonsoir avy aty titulaire iza hoe bonsoir avy aty titulaire ndao ary tantarao fanitsena kely moa ro tiako atao mahakasika ny fifanirasirana satria raha ataoko ao dia zao le findainareo tsy tratsantso nefa atsika mijery hoe le lafo le fiainana faharoa mahakasika ny le maninona tsara hoe le resaka hoe nenay tsy tratrantso tsy azoko tsara le tianao tenena amin'ilay tsy tratrantso hoe raha atao kody zany le atao tolotra zany le finday tsy azo dia zay zany mba fanitsena kely ampolisy zany mahakasika ny le 2 minutes io 2 minutes io tompoko tsika tsy mila isak'olo maro be fa tenin'olo marina ny manapa-desaka manapa-kaina nefa le resak'olo zany hivalampatsy am'le toerana eto amin'ny firenena tsy fandinandraha tsy mety tonga dia tampaky tsy etsaky teny zany le olo zay zany ny tsy haiko aloha fa dia zay fandaminana hoe torinamana avy ana toliara manana 2 minitra anao ka 2 minitra fepezo le izy fa tsy hoe manapa-kaina manapa-teny dia ho avelanao zay danin'ny kibontsika kosa ika fa be dia be nge mba te hiditra kosa zao na sy tefe be dia be ny te hiditra ao anatin'ny antso ka dia zay manana 2 minitra ianao resaka hoe le tsy mahazo indray indraindray ao anatin'ny antso le anankiray dia zay mahatonga le sy tratrantso fa tokony hoe mandeha foana ny laharana zay tenenina eo raha na le 032 12 888 19 na le 038 14 882 24 fa matoa ianao tsy tafiditra anaty le izy dia mety hoe misy miantso zany da hoa raisina tsy manaraka teo na ny fandehana allo salama tompoko Kolosema io eny tompoko eo manaona tompoko salama tompoko madame Fana avy aty Mazenga foana madame Faly Fana avy aty Mazenga da ho ary madame Fano ewa dia
De tena raha amiko manokana zao aloha de tena vavaka sisany tolambavaka mafy misy mba hividana zao fanjakana 8 cm zao fa tena fijaliana misy tena manao zaka tsiniky tena ohatrany manao ohatrany fitondram-bazany fitondrantsika zao tena zay tiana ampidirina ponja ampidirina zay tiana avoaka tena tsy milamina de efa vavaka sisany zay foana de efa manankina po amin'Andriamanitra fa tsy maintsy miasa ny maizina miasa ny devoly tsy maintsy ravo ny fivavahana foana tompoko de misaotra tompoko misaotra madame Fano raisika indray ary no manaraka ny antsy manaraka de ahoana fandehany allo ahoana fandehany salama tompoko avaty andolo foty iza hoe avaty andolo foty lala avaty andolo foty allo ndao are tantarao lala avy any andolo foty sa vesa zavatra misy amin'ny fitondrana am'izao ny tsy mijery madinika tsiny mampalahiry mitsy fa voafatika anatin'ny fahoriana vahoaka mitondra tsy mijery madinika tsiny faona zavatra zay tiany ataony zay misaotra lala avy any andolo fotsy izy teo aloha raha lala avy any andolo fotsy amboropotsy ay amboropotsy ny misaotra aloha raha bonjour kolo ihany ici avy aty Ankembeba avao mba mangataka mangataka iraka ity raisika ny antsy manaraka aloha raha lasa izy ve lasa izy anina tsara izy teo aloha raha amboropotsy ay makasitraka anareo zay miditra misy tena miezaka miditra ato fa tsy mety tafiditra satria zay tena kendra indray tsy hoe maty le telefône fa midy ao amin'natin'le ligne anankiray zany na le ao amin'le 32 na ao amin'le 38 misy miditra de maty ho azy le anankiray fa tsy hoe zay akory no mamony telefône salut kolo iary avy aty atolo iary mampiady foko ity fandarana ataonareo io ka mila katona ny radio nga zany fomba fijerinao zany vao eo no ny teniny hoe vao eo no ny teniny hoe tsy tokony enao zao nisan'le miady asa hoe ohatrany ahoana raha masaro miady ianao fa iza ay de miezaka manabe foana ny eto anjara ndraikitray manabe ka raha ohatra ka hiteny ianao hoe mampiady fomba fijerinao zay tsy andiso an'izay fa fomba fijerinao zay fieveranao zay hatreto aloha de miezaka mametraka foana ny déontologie sy ny etika ny resaka fanaovan-gazety zay dao raisy aloha ny antso manaraka de ahoana ny fandehana efa tafiditra ianao allo salama tompoko efa tafiditra ianao salama tompoko salamo aza meny radio ianao fa tonga de le telefône enona de tenena izy ianao de avy aiza avy titiliara iza le anaranao avy titiliara Robson avy titiliara tatarao Robson to de mitenena avy hatrany io zany io basy tiliara zany mieritreritra ny basy tiliara io tiliara avao mitahihitsy hanao andraha io tsy hitandrozy ny fijaliandrozy etoa fa rozy le mijaly reny manao an'io tahanao an'io basy tiliara io fa sy le olo mahitsy le olo mahitsy zany tsy manaiky an'io fa le olo sagnagna le mijalijaly reny ro tahanao any basy tiliara reny tsy fantany efeny io basy tiliara io zao ny aina tany Fort Dauphin nanao ny TMM io tany fa fijaliana ny TMM ny vahoaka ny Fort Dauphin ro resaka rano fotsiny resaka rano satria ny rano source ny rano ny Fort Dauphin de ao alany rano kanefa le rano avy any Mandena lotony TMM de tiliara koa ny source ny rano koa avy any Kiloka de raha vao io source ny rano avy any Kiloka koa ny simba de maty tiliara reny voty ka zay no vokandreo ny olona mahilala zany no manakana an'io fa le olona tsy mahalala an'izay zavatra reny zay alefaso fa anay tsy mihina zahay tsy manao an'izao hoe zay tsy mianakinay mijaly fa ny olona mahilala zany no manakana an'io tora tompo sotra ny Robson avy any Toliara ka zay le efa fampafantaratsika inona le zavatra misy ampafantaro ary de resao le izy fa tsy hoe mahay tsy mahay atory ihany koa miarabanao de hoana ny fandehany iza de avy aiza Ravo ihany madame Ravo avy etsy Soraka Madame Ravo Soraka
Teny an'ilay olona nandeha message teo akatony io radio io fa mampiady foko izy izy. Tsy mahay andray torafia. Teo dia tenena foana ianao. Rehefa tsy te eny ianao dia aza mieny. Mba manimba sofinao. Tonga dia hita moa zany ianao hoe mpanohana fanjakana, zavatra efa tsy mety zao mbola tohananao. Rehefa miteny marina zany dia hoe akatony fa mampiady foko, tsy mampiady foko tompoko. Fa miteny marina zay eto milaza tsy adalànay ny andany crédit eto. Fa makasitraka ihany aloha le fitondram-panjakana satria ny teny zay tamin'io lalana soraka i lalana eto Botekarana dia mba manao zareo zao dia isorana fa ohatra tsy dia manara-penitra izy ao satria tsy misy le rano zany tsy dia nandry zareo. Fa namboariny fotsiny aloha le lalana zany fa le vily le rano ohatra tsy hitandry zareo. Ny teny tany le mpanao teo moa za dia hoe lalana nataonay fa tsy dia tena miandrakitra an'izay madama dia eo mba vita aloha izy ao fa rehefa favaratra izy zany mety hifampitadiavana indray dia makasitraka ihany aloha. Manaraka an'izany rehefa miteny marina dia lasa mpanohatra. Ny zavatra marina ny teneninay fa zay tsy hiteny ny zavatra diso mihitsy. Tsy haiko na lany ny roa minitra si fa rehefa avy eo indray manohy fa za koa tsy mihaino retoro dia ohatrany tsy mety ka izy rehefa tsy mihaino retoro. Maheno tsara zay ka. Ay ka tsy mamaly nareo dia ohatrany tena ka vely ianao hitely koga ho tapahany ianao fa vely ianao mitely. Makasitraka anao madama ravo ary. Dia teny an'ilay olona nanodana le fitondrana teo aloha fotsiny hoe sitraponareo nanao anio ohatrana manokana aloha zany tsy nanao ratsy dia matsiaro tsy mizaly. Dia mbola matsiaro hoe hitondram-bavaka an'izao firene zao efa betsaka miteny hoe fitsatsony izy atao fa ndao hitondram-bavaka dia hoeto am-bavaka mihitsy. Fa tena marina zany tsy tapaka ny antso satria tapitra andro minitra kopatana ho an'ny rasoa ary velo ao ambadika ao. Anao vaovao ianao rehefa aveo. Dao zay tsika ny antso manaraka ary dia ahoana ny fandehany. Cool FM tompoko io. Iza dia avy aiza? A mis votre appel en attente. Andry voatsindra angambe. Verena miantso rehefa aveo fa tsy olana. Sa milaza anarana hono tiana matsika ity. Bonjour dafy, bonjour marjone. Zay ny resaka ato ity misy fangatahana andrasy fa vakitsika ireo aveo ndao aloha raisina ny antso. Miarabanao dia hoana ny fandehany? Kely madame José ici ndao tatarao. Ao mieritretra fa tsy haiko na adaladalana ahoana hatramin'izay ny mieritretra an'ity. Hitanareo mampiasa ny jirama le hoe ohatrany hoe tsy mandoa jiro sy rano. Dia zareo ohatrany hoe manararoatra be amin'ilay hoe tsy mandoa jiro sy rano. Dia raha ny fanaovako bilan le izy ohatrany misy fetraika be amin'ilay resaka fahatatanjiro le izy. Fa ny zareo zany tokony andoha ihany na dia sasany arany fa tsy hoe felorana akory le izy fa ny zareo sady misy manome jiro ny sasany dia maka vola ny zareo. Dia tokony hoe ny karamany efa karamany fa tokony andoha jiro sy rano ihany izy satria lasa liba be izy amin'ilay resaka jiro sy rano amin'ilay hoe tsy mananana izany amin'ilay tsy mandoa nefany lasa le olona sasany le mandoa jiro sy rano ohatrany hoe lasa mandoa ny jirony zareo dia tapaka hoe misy fetraika le fetraika aloha ny jerinareo fa ohatrany hoe tokony izay mihitsy le tokony mandoa ny zareo satria zareo hoe mandray karaha isam-bolana ihany ohatrany mpiasa rehetra ihany fa tsisy n'izany hoe tsy mandoa jiro sy rano dia makasitraka indrindra sia. Makasitraka ny madame José. Le izy ny tena marina tokony tsy asiana zany hoe mandoa atsasany tsy mandoa zany fa mandoa ohatry ny olona rehetrarehetra ihany. Tsisy an'izany hoe ahoana zany ohatra zany ny mpitsabo ve zany zao ohatra raha misy mivola tokony ho alohany amin'ny hôpitaly dia tsy andova ve zany izy satria izy mpitsabo ohatra hoe amin'ny raisika ohatra fotsiny teo amin'ny AGR raha misy mivola aloha tokony mandoa vola izy fa tsisy zany tsy mandoa vola zany. Miarabanao dia ahoana ny fandehany? Ahoana ny fandehany? Salama tompoko. Tamatavy any. Iza le avy any Tamatavy? Tena iza le avy any Tamatavy? Miami ohatrany mampimeveha. Iza le anao le miteny iza? Raha taxe avy aty Tamatavy. Toy izao amin'izay ary raha taxe. Lasy izy toy izao raha taxe? Mbola ho izy ka? Mbola ho izy. Sady miantsenany izy raha tolo-jada. Miheno anao zay miteneny ianao. Tapahany raha taxe izy. Zany hoe tsy haiko moa izy keo teneniny fa nitaditady anarana ihany izy reny no atao anarany. Ok raha taxe. Raisina ny antso manaraka dia ahoana ny fandehany?
mandray antso. Eny tompoko. Zao any mba. Iza ianao dia avy aiza? Zao ny teny kely mba ataoko a. Iza ianao dia avy aiza? Kristianasika ty a. Iza ianao dia avy aiza? Firenena kristianina. Rehefa avy eo ianao miverina miditra iza dia avy aiza? Rehefa tafiditsika zany mba ifanabeazana ety mba miteny hoe ianona ave ty iananiny ty. Mba fantatra le izy fa indraindray na andainga ohatrany raha taksa teo ary mba moriporina anara le hoe raha taksa ave ty atao masina fa miarabanao? Salama tompoko. Salama tompoko. Mbona fandehany salama. Salama. Mba misy teny kely atao. Iza le ianao, iza le teny kely iza? Iza dia avy aiza ianao hoe? Afaka miteny. Afaka miteny ianao fa iza dia avy aiza? Avy aty Tsirabe tompoko. Iza le anaranao avy any Tsirabe? Madame Beby tompoko avy aty Tsirabe. Ndao ary Madame Beby sa Madame iza? Madame Beby. Zao ny mba mampafia kely amin'ny mpitondra fiangonana kristianina rehetra tompoko. Fa ity zavatra misy amin'ny firenetsika ty miady amin'ny devoly. Ty miady amin'ny nofo mandrasika fa miady amin'ny devoly. Mba mangataka ny filoham-piangonana rehetrarehetra kristianina mba hanokana andro isaky ny iray volana mba hivavaka ho an'ny firenena. Tahaka ny ataon'ny Estera, ataoko ahoana ny ijery ny fireneko amin'izao loza zao. Tahaka ny Solomona, tahaka ny Daniel. Fa isika kristianina sy indrindra nareo mpitondra fivavahana dia tena ohatrany mahagaga fa ohatrany very fotsiny fahorian'ilay vahoaka nefa mba kristianina ihany isika tompoko. Aza variana manao miantso manao commerce. Efa lasa commerce misy ilay fivavahana amin'izao fa sy mba misy be tompoko. Mba fanavotana iadina amin'ity devoly mahazo ny firenetsika ty mba mangataka fa ady amin'ny devoly zao dia fivavahana fanahy masina ihany no afaka handresy ny devoly ka dia mba mangataka izahay mba asio fotoam-bavaka isaky ny ray volana mba hivavahana ho an'ny firenena isaky ny fiangonana izay nilaza azy ho kristianina misaotra tompoko. Misaotra Madame Beby. Zay moa zany ho an'ireo mpitondra fiangonana ono. Raha tsy diso vao nety fandarana teo anany fandeha nisy fotoana ny makasika ny antso nataon'ny fivondronam-ben'ny Eveka. Fivondronam-ben'ny Eveka aloha tadidiko tamin'izay nisy ny toriteny nataon'ny pastora avy eo amin'ny FJKM nisy fotoana tonga resabe. Rehefa izy reny raha ohatra ka resaka isika zany hoe manao ny ataony ihany kosa ny ray aman-dreny am-panahy rehetra zay fa mety hoe raha natondraka andamosi-ganagana ve tsy haiko fa izy raha indraindray ohatra sady tsisy valy no tsisy resaka avady amin'ny fotsy dia ona ny fandehany iza dia avy aiza. Le olona miteny teo hoe mampiady foko. Inona no mampiady foko amin'ny fandarana io? Io fandarana io zany mba ahafahany vahoaka maneho hevitra. Iza moa ianao? Tsy resaka fampediana foko mihitsy tompoko fa rehefa tsy tehanao anio dia vivandraky TVM enona dia izay dia efa vita. Saotra tompoko madame Fano ve tia Majanga foana. Ay madame Fano foana io. Saotra madame Fano. Ewa basa. Ela velany Kul TV. Ela velany madame Fano e. Ewa basy zay moa mba haina zay ewa basy. Raha isika ny antso manaraka ary. Maheno tompoko. Salama tompoko vonoly radio. Ya Jimmy avy ty Tamatavy. Do Jimmy Ya lasa nadoderanga amin'le radio ny tena marina fa io moa zany tsy menatsina re amin'le radio fa n'le olombelona mihitsy ny lasa adala ny tena marina. Iny afaka samy maneho hevitra ny daholo ny rehetrarehetra zany na ny momba ny any Rajoelina na tsy momba ny any Rajoelina fo. Olombelona izy ary izy voafidim-bahoaka izy fa tsy hoe tsy nifidim-bahoaka zany hoe ny Koto fotsiny zany dia hoe za rehefa zavatra tsy mety aminao nataony tanjaranao zay raha hoe roa le misy mety kosa nataony dia anjarany hafa hoe tikotrinena zany aleo tapitra le mandany dia eo ndretsika mifidim-bahoaka dia ampiarina amin'izay le hoe ty le safidy mety aminazy ho an'ny base toliara zany zao tsy za ty Tamatavy tsy miasa loha amin'izany fo aneny azy am'izao mba atovimo zao raha miainana fetobio iadanana fetolo zany mba amina mankasika. Misaotra ny Jimmy io moa le zay teneniko hoe tsika nazananaty zany tsy tokony anao vaindralatsy marary raha ohatra ka hoe tsy esanao aloha dia amiko aloha izy tokony tompona ndraiky foana tsika hatry Madagascar ny Malagasy na iza tsika Malagasy tokony sarom-piaro amin'ny fananatsika fa tsy hoe satria any atao masina anao dia tsy raharah ny zavatra misy any Toliara satria mpanapa-kevitra amin'io ange ny mpitantana Madagascar manapa-kevitra amin'io fa tsy hoe ny mpitantana any Toliara ihany ena aza tonoana dia ahoana ny fandehany iza dia avy aiza efa tafiditra ianao faly avy de Toliara ndao faly tantarao resaka ny base Toliara io zany
ny olona tetoliara dia tena raha mihitako a dia tsy misy foro an'io na ny anankiray ary na iza fa na reny olona lazaina fa hoe foro amin'ny base toliara reny ary tsisy tiany reny raha mahita ny olona tia izay olona resahana rehetrarehetra tsisy tiany io fa mety hoe olona zany reny resahana hoe manaiky base toliara reny fa ny tena marina tsisy olona tiany izany eto toliara vondrona ny olona eta hoe manakana an'io ary voasakany io makasitraka ny faly avy any Toliara moa zany ity misy fangatana ho an'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina président ny andry any zahay tafandaharanao nanantena fa asinao resaka ny voalohan'ny volana miaraka ny fangatahany mpiasa fa de rehefa kabary anao tompoka amin'ny manaraka dia mba asio resaka ny fampiakarakarama enina dia oera fotsiny aza toy ny 400 mégawatt amin'ny fotoana hitenanao hoe ampiakarina ny karama dia za mihitsy nanao publication voalohany amin'ny Facebook fa ny filoha Rajoelina dia solution tsy maintsy mandroso ny mpiasa malagasy zay le tsy nitonona anarana teo fa afatra moa dia apita raha isika na tsy manaraka ho bipa tsy izy ka efa bipa salut dafa be azo aloha ny olona amin'ny fisaraha-pahefana satria aminy dia ny filoha izany dia tompon'ny fahefana rehetra noho izany dia mbola normal ihany amin'ny ilay baiko mamoaka le ramatoa jery avy ety lazaina marina ny jery tsy ampy fanabeazana isika amin'ny séparation de pouvoir na ny fisaraha-pahefana mahatonga ny olona mandray na isy filoara moa mety tsy mahatakatra sy tsy mahafantatra an'izay dia manao tao fahatany raha isika na tsy manaraka dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany salabanao ty dia salaba masona dia miarabany sirisa aminy salamy nzaka voaterana antany maheno ve ndao nzaka saranga fanamarinana kely fotsiny ohatrany hoe karazana ohatrany hoe karazana fanasarana zany mitokotena aloha androamba tanohefitra itanako ny mitokona aloha manao an'le hoe roa minitra dia afaka miverina rehefa avy eo misy fotoana zany rehefa manao an'le roa minitra zany ohatrany hoe tiana ampitaina maika zao na ohatr'izany tena hoe important be le oritany hoe mba tsy ampy anaovana hevitra zany nefa le miverina koa nefa no sarosarotsa ihany le miverina hoe afaka mbola miverina mba hoe fangatahana zany raha mety hoe mba ohatra hoe mba farafarasa mba hoe telo minitra dia naty miverina soa raha tsy satria sarosarotsa be nge le miverina no misy ndraikezana any le miverina afaka mbola miverina nefa hoe ianao zany mba tay mbola ho zavatra tilo apita tsy ampitaina amin'ny vahoaka malagasy raha zavatra tena maika sy tena tiana apita zany tokony hovitina anatin'io sample le mita ianao le mbola miteny taky tonga dia zay tapaka anao nina rehefa avy ndray dia ohatrany hoe miseka le karazana ohatrany malahelo tena voapita tsara fotsiny nefa dia amerina ny anso zena rehefa avy eo dia tsy tavaverina tonga dia tsy tavaverina tonga tia betsabeloatra raha le misy dia tsy tavaverina tonga dia mba fiangaviana fotsiny raha mety ninaly fa nareo moa manapaka anazy sy nanynao makasitraka be be makasitraka ny zaka avy any anany sana jereo tsy laninao zany 2 minitra raha zavatra tena manandanja sy maika zany tokony 2 minitra zany anke mitata 20 sekonda anke zany rinjaky arabanao dia ahoana ny fandehany Dia tompoko. Salama tompoko. Sika mba pisa kely asa zany personne WKM Andrambe. Dia amin'ny WKM Bodia Andrambe. Dia asan'izany hoe telo arivo le izy aira le hoe alay fanjakana. Dia samy tesika tapaka lalandra dia samy ma fa lasa efatsy salina le izy. Dia nanontany kivy hafa nefa zay dia tsontsontsona eny amin'ny orinasa fa halatry le burokraty eo zany le izy. Tena mba tsy rariny efa tsalla ariary izy airalainy za mety hoe fanjakana reka le halatry le burokraty reo le izy dia tena mampalaibe mihitsy hitanao mba mavita kolazy tenina kely zany na hoe sarbo tena manao zavatra tsy rariny zany na sakafo ary zanao dia sakafo mampararina vony fakofako vary rasy be loka rasy be zavatra tsy manjary mihitsy ny asa izy ambavaka ijeranay za maka repose za moa dia efa faoriny zany dia mba hitarana kely tompoko satria mba nahazo repose dia mba atao tsana fa tsy afaka maka repose zany fa tena mijaly mihitsy zay sotra tompoko mirary soa any madame Lydia avy eny Ambodiady izy teo
raha soa anao dia mino fa tonga any amin'ny tompona ndraiky zany kolikoly ara-pitantanana ny filazany zany ndao aloha anaraka faingy vetivety dia hotoizatsika izay famakafakana izay satria dia marobe reo faneon-kevitra maro isan-karazany tamin'ity maraina ity ny apetrakantsika foana fa rehefa miditra mivantana ohatran'ireny tsika rehefa aveo ndray dia miala n'ilay onjam-peo dia aza meno an'ilay tamberina raha akoatra n'ilay avy any ampitan-dranomasina satria misy avy any ampitan-dranomasina ihany koa miditra mivantana eto dia tsy maheno izy fa anatina kanala zany hoe misy elanelany be zany dia zay mahatonga azy ireny ilay mitantara tonga dia mandeha fotsiny izy fa tsy mampanininy zany ny zavatra apetrakantsika zany amin'ny raharam-pirenena eto amintsika ilay hoe fifangaroana ny asa zay le napetraka foana neto eto amintsika lay andraikitra efa mipetraka zany tokony mazava tsara hoe ny andraikitra ty olona ty dia izao izay sy raha tolo-janahary sy zao raha eto dia miteny izay sy manao famakafakana ho antsika rehetra loraha dia mampita amin'ny femivantana any atokantrantsika tsara ray zay le andraikitra eto amintsika fa itsika tsy manaja n'ilay azay andraikitra izay misy olona miteny hoe sambory ianina dia ampidiram-ponjy ianina dia aveo indray izy raha manonofy ianina indray izy dia tsotsofony rivotra ny lohany dia avoay indray ianina dia ianina indray samborina eritreretintsika amin'izany lasa ohatran'ny kilalao an-jaza ny fitantanana nyity firenena malagasy ity ary izay le tsy fahaizana makaleson'izay raha pitsona afaka pitsona eo tsy eo amin'ny toerana intsony tsy manana izay itenenana intsony fa mety liantsoantso indray anao raha pitsona afaka pitso hoe avoay tsy misy fepetra ialina zay sany azonao fa tsy avoakan'ny olona io zay le zava-misy dia ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany ireny no malasa saina maneritreritra ny vahoaka malagasy hoe inona no atao ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia tsotra lay fanehoan-kevitra ankalalahana lay olona misy eny miteny zao zareo le any an'le farany be dia lava be le niteneny zareo any an'le farany ianareo zay voakasika atao anatin'iny dia angaviana ihany koa mba hametraka izay atao tantaratasy sy fitoriana izay ho an'ny kolonely dia raha miteny indray zany dia io zany zao dia misy olona any efa tonga raha miteny indray le ty ambadika ianareo zay namoako an'iny vaovao iny ozy kolonely io alaiko sary aneritreritra io hoe mahatsapa fa tratry ny tsindra azo lena ka mamoaka amin'ny marina dia toany dia sanatria amin'ny vavaladiny lela avy eo enjehantsika indray le olona izay any le tokony apetraka tsara eo amin'ny mizana be tsy sindrinila ny fanehoan-kevitra hoe ny fanehoan-kevitra malalaka raha namoaka hevitra izy malalaka le fanehoan-kevitra raha miopefy izy ao anatin'ilay izy sambory dia ampiaroary ny lalàna ary le fampiarana ny lalàna dia ny olon-drehetra fa tsy hoe akory ny misy olona eo izay mipetraka tsy ara-ny lalàna mihitsy hitantsika izao misy olona mavambahoaka anankiroa hoe nenjehanareo dia nampidirinareo amponjy zany ny zavatra misy satria inona ny antony tsy hanareo reny dia tia ametraka nareo hosolon'ireny olon'ireny dia ampidirina azahoanareo maronisy efa azonareo maronisy inona arany mampitaitaitra anareo mazava ny hira efa tamin'ny 2770 hoe be koto ny hirany hoe ny fanjakana loham-body tsy mba ela velo le iainantsika zany amin'izao fotoana izao dia diso ve dia raha veriny ve zany amin'izao afa ny hirany hitantsika ny hira hoe rehefa mihirany ty anao mpanakanto evangelika zay malaza be eto amintsika dia azy irainy ty hira ty dia tsy mihiran'le izy mihitsiny izy dia sanatria ve raha pitso afaka pitso koa teneny nitarika Mahaleo sy be koto moa izy mirahalahy zany miveryleo sy nitaranany hoe zay hiranareo tsony ary ohatrany tsy nandeha tsony mariny ny hira iny tatoato nandritry nyty fitondrany ity satria inona ny antony mety ho izay ve lay fanehoan-kevitra io zany efa tamin'ny voalohany io inona moa zany ny antony nanenjehan'ny ngiaravalo manana ny Rajoelina tamin'ny fotoan'androny satria nisy an'le hevitra tsy mitovy tao dia mifandritaka teto izy mirahalahy reo tsy tsika fa izy mirahalahy dia ny fara tamin'ny zavatra maro isan-karazany iny ny zavatra misy fantatritsika ny tantara anjara ndray zao ny eto amin'ilay fitondrana inona indray ny zavatra misy lay vahoaka mihitsy ny tapenam-bavoatry ny tongobolo dia hiteny ve sika raha ny olona zany
ny asa fanaovan-gazety zany miteny amin'la ankalalana sy ny zavatra misy ny porofo eo amperan-tanany dia inona zany fampiatsoana ave ny valiny fanagadrana ave setriny tsy mahazo mivoaka amin'ny Madagasikara ave ny tambony nivany dia matimatesana teto amintsika hoe zay ratsy teo aloha nataony teo aloha tsy verenantsika intsony zany fa dio miverina ary tsy miverina 100 isan-jato fa 1000 isan-jato ny fiverenany satria ny rehetra mihitsy anoaka zay lela alaim-pana le olotsotra ny tiako resana le olotsotra tiako resana dia ao anatin'ilay izy dia zao lay olotsotra manana an'le fehikevitra sy manana an'le zavatra marina sy miporofy ampelantanany olotsotra izy tsy sahiteny intsony satria fantany hoe iny ara olo loatra an'izao niaraka tamin'ny ohatran'izao zao ny zavatra nahazo azy iny ara olom-boafidy nanao ohatran'izao soatran'izao zao ny zavatra nahazo azy nefa ny ianao raha hivadika an'le loka andeha hivadika volomboasary tsy afaka hiteny intsony ianao satria efa any an'le volomboasary fa ao anatina sehatra toy itony io nge tsisy ela fanapahana teto amintsika fa nisy olona nitondra teto ela fanapahana eny fa tapitra eny fempitom-piasany dia hiteny izy raha zay rehefa hiala eto tsy hipetraka etsony zay menakavy fa zao tsy dirantsika lala fa le fampandrosoana anty Madagasikara zay raha manana rehefa raha manana ty Madagasikara ity dia manao tsika tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja tanana miara-mandray sy saina miara-mieritreritra hoe inona no atao amin'izay fampandrosoana zay mba tena androso am'izay Madagasikara fa tsy anaovana zao zavatra hita ho amin'ny ankehitriny voavinana vita fividianana antsika eto dia efa tapitra avoka fividianana filopoko tasy zany tsisy ohatrany rehefa mieno dia loatra lasa sorena mialatsiny Rajoelina Andry nirina satria le fampanantena ohatrany hoe misy fividianana atao indray ve amin'ity volana mety dia manao fampelezan-kevitra izy satria dia miraradraraka sy mipopo atao anao an'izao soatran'izao aiza le teo aloha ampifantaro an'ny vahoaka aloha le zava-bita teo aloha zay le resantsika ampafantaro azy hoe nanao an'ity tsika dia vita hatramin'ny farany fa tsy ny atratra tsy lafo dia alao koa ray labe zany hoe ty vo manomboka dia fa lasa manao an'le ary koa dia manao an'le ary dia lasa mitsitokotoko dia tsy misy vita hatramin'ny farany ele izy farany zavatra nataonao tamin'ny voalohany zay le zahanao dia vitanao hatrany aingatra any amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany fa ny nahagaga sy ny nahasorena tsy nankataoviny sehatra resam-pirenena le izy dia efa miteny azy zay zaho ty hiantsy foany za Marghe tiako resahana io tsy mpanao gazety fa za Marghe mihitsy hoe rehefa ampiasa vetsika lay fitaterana amin'ny tarby io le miantony io mahazo fankatoavana iraisam-pirenena amin'ny eritreritro mahazo fankatoavana iraisam-pirenena ave re olona so sanatraviny vavalady lela ka misy do eritreretintsika re hoe kianjy io raha sanatraviny vavalady lela zay moa izy hoe tsy tafavao koa le olona ao anatina zao segondra satria misy an'izany io any fankatoavana eny anivon-kafo sy ny fifa dia zay le namoronana le tohatra sy vavahady etseroa mba hivoahan'le olona amina segondra tsy miteny ministra tsika fa amina segondra dia tafavoako hoe avokoa le olona ity indray efa mipetraka eto amin'ny tany tsika mikianjo io resantsika io ity indray miantony eny ambony eny misy fitsiriana an'izany ve eto mba miantso amin'ny manampahaizana sy zay mahalala hoe azo atao tsara ve no mitsirika hoe azo ampiasaina eto Madagasikara ary mandeha ao anatin'izany firenendehibe ary ny re olona misy do koa ny loray dia vao mainka fa isika tsy dira zay aloha ny zavatra misy eto amintsika dia anjarantsika mieritreritra fa raha mividin'io na vadika ho taty amin'ilay famokarana le tena hoe ny 5,20 isan-jato malagasy dia tatsaha na azo tsika traktera 5,70 no zaray zany tamin'ny distrika teto amintsika nahazo fito avy zany hoe carburant sany etoan'le nenivon'le nandroso Madagasikara tena nandroso fa itiany ry olona tena za tena izay mihitsy miangatra na Tananarivony izy nefa ny tsy Tananarivo rery Madagasikara rehefa misy zavatra sitrahany eto
de miparikera amin'ny Madagascar ohatran'ny zaravaro nareo teto amin'ny faritra Lamanga de rehefa te fotsiny de fa hita le zara miangatra hoe ry zana-drafy de ry zanaka anelakelan-trano de ry ohatran'izay ny totrako anazy satria ny antony rehefa zaraina teto Antananarivo 10 kilao rehefa zaraina tany Tomasina 10 kilao ore olona malagasy any reo hoe so le de misy teny de misy tenina zany zay be tsy misaraka aza zarazarain'le foko ny fomba mampanao ny tsy mitovizan'ny foko 12 ato amintsika fa malagasy de iray ihany aoka aloha zay azava ka rehefa mahazava ho atsika ny amin'ny fitantanan-draharaha eto Madagasikara amin'ny tokony andraikitra zay salovanina ho amin'ny ankehitriny fa tena valalanina ny tenako hoe miteny ny ariva avoa io de maraina mivoaka le olona de tamin'ny voalohany nefa le tetsekilany ny tena zay inge tsy nisambotra zany izy ne tsy miditra ponjo zany ko nanina le izy lasa hoe voaka amin'ny fonja indray aza vo zay inge le kinafinafina le ataonareo e zay inge le hoe misy olona ny antsihana tao anatin'izao de nampidirina anatina tobo ohatran'izao mikirakira ny informe zany zavatra rehetrarehetra zany nere olona malaza saina maneritreritra hoe inona ny zavatra misy eto amintsika nampiasana tamin'ny fitsiriana nampiasaina teto Madagascar maninona renao le nampiasa le predator ny teny tsara mihitsy ny nampiasa ny teto Madagascar ka maninona ianao rehefa le 20 centimetatra tsy miteny ianao aza vao amin'ny vahoaka malaga aza resaka mombana politika sara vao miresaka mihitsy ny amin'izany Rajoelina ohatra ny voan-tandomerina mangididy be satria nany ato fantatro tsara mihitsy ny zavatra mifampiresahantsika fony ianao mbola tsika mbola teo abesarety za tsy hitantaratsiditra amin'le fiainana fa le zavatra fampanantenana io zany efa tena efa hatram'izay de ty zany ny tena namana olona tsara zany tena nametraka an'izany e fa itsika tsy mivadika tao anatin'ny firesana tamin'ny vahoaka tsika nitondra tamin'ny zavatra tena fametrana hoe inona ny tena zavatra hoentina amin'ity firenena malagasy ity de io de miverezana ao anatin'io indray de sorena indray le mpiasa-panjakana hoe ny teny io zay tsy misy fisondrotan-karaha mety fa ny efa misy 100 euro nareraka ohatra ny tena inona ary ty mifaly ao anatina fahantrana le vahoaka malagasy fe tsy mahita an'izany aloha fa tena fahasorenana sy fahatezerana misy tsotra ny antony omaly nisy zavatra nijereko tena isotry fa rehefa mijanony ianao ao anatina arabe zay fampiasan'ny arabe no nampiasaiko tsy mpandeha tongotra fa arabe no nampiasaiko ao anatin'ny tsara mihitsy ny ano mandeha somatsara sady ampivoany satria lalana anankiray makany io lay olona rehefa resahanao hoe azafady frera mba iry misy toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra fa inona ny avaliny tonga de teny ratsy za moa tonga de mandeha satria tsy fantatro hoe mety poniny ihany koa izy ka tena tsy fantatro zay mively tampoka avy any arina any ny zavatra hitatsika zany no fahakizitiana an'lay olona sy ny fahasorenan'lay olona efa mianjady aminy tsy mahagaga any manampahaizana eto amintsika amin'izao fotoana izao sy ireo mpitsirika ny ara-tsaina eto Madagasikara hoe efa maro ireo malagasy miteny rery eny an-dalana rehefa miteny rery foana ianao eny an-dalana dia lasa adala satria miasa be ny sainao ny fiasana saina ao anatin'ilay izy raha manambady manjanaka ireo de mieritreritra raha tsy manana le fanjava raiky ary ny manahirana be ny olona mitady isan'andro ary ny manahirana be de mieritreritra izy ireo hoe misy zanako telo mianaka zay zany 5 mianaka de arak'le ireo hoe 5 mianaka hony izy ao anatin'izay sehatra zay de mieritreritra izy hoe misy olona ao akoatrana afaka tsy mihinana fa mitady an'ireo olona de miasa saina izy ahoana arany tsy misy olona maniraka ana hoe andandry ataovina andandry batao de mekonty anao fa meno eno io satria mbola tsy feno ary tsy manana ny any am-posiny de mangasiasy eo izy de rehefa manontany izy hoe porte madama na hoe afaka terina ve nita de mieritreritra indray le olona hoe so de mpangalatra tony so de manao sitomahery tony so de any netako de tsy hita zany ny mbola eritreritry ny olona avokoa fantatrinareo ve zany ry mpitondra eto Madagasikara azafaly fotsiny nareo nareo nge mivoaka hatrany amin'ny toeram-pivoahana angamba tsy hoe tsy arahana mpiambina fa naizanaiza nareo arahana misy teboka anankiray koa malasa saiko maneritreritra zay le ray
ny faharoa de le hoe ny zanako de za tsy misy fialonana mihitsy taditonao tsika ny resaka taminy mihitsy aloha tsy resahako zay le firesahako tamizay fa ny zanako nianatra momba ny resaka mombana fizahantany de efa miteny zay ianao raha aza kobokobono mariny ianao nianatra ny zanako momba ny fizahantany za zany eo amin'ny toeran'ilay ministra ho an'ny fizahantany manongo tena ary de miala hoe ataovy eo zanakao zany satria zay ataovy aminao kosa ny toerany raha mbola ministra ny tendrenao mbola io arale tsy atokisanao de mazava be zany fa ny atokisan'le olona zay iara-iasa Madagasikara le zanakao satria na inona na mamelaka taimana anao io na manao inona anao io zanako tsy aninona n'le zanako mihitsy fa vao mahay rarovanao fa le olona kosa raha vao miblila kely hoe ny ala sao tonga de takanao am'le toerana de lasa fahavalonao zany anie mazava zany ve re olona de tsy takatry ny sainao hoe afa kokoa zay mba resao anie mba resao fotsiny ohatra tsika olotsotra za Marghe de raha tolo-janahary sy lora mananjanaka tsika de manana olony tsika zay mpiara-miasa amintsika fa raha teneninao re olony reo tena hoe mpiara-miasa tsy de mararirary firy aminao fa teneninao nge zanakao nefa fantatra le zanakao fa nisy fahotana mafatana nataony fa mbola rovanao tsara io satria inona ny antony marary anao io menaky ny ainao io aza fangaro ny resaka momba fitantanana ny raharaha eto Madagasikara sy zay tokatrano anjaranao zay fa rehefa ity Madagasikara ity no tonga amin'ilay tanjona sy la hiram-pirenena hoe sambatra tokoa izahay fa hatreto aloha de mbola lavitry ny afo ny kitay rehefa mody zao amin'ny arivo hitatsika tsara tsy fisian'ny fahalemana io tena enjana be io amin'ny telo maraina amin'ny telo latsaka dimy kirika iaran'ny tanàna za miteny any ohatrany za mampirehatra jiro mihitsy na ato anatiny na ny ivelany fa afaka mitsikilo ambaravarakely mba hahafantarana hoe avay zany kirika iaran'ny tanàna tsy ohatran'lay tamin'ny andronay taloha vao misy manao azo lava fotsiny na misy manao vonjeo mivoaka daholo ndray tany zao ny olona raha vao zay moa le alina kirika tsisy mivoaka mitazana eo ambady akisako fotsiny le rideau satria fitaratra be ny anay de mijery ery ivelany tsy misy tamingan'olona mivoaka mihitsy na iray aza satria na ny antony matahotra ny aina izy ny odi-tahotra ary ny ampitombony inona le odi-tahotra le hiditra no karetsaka sy maro isan-karazany zany zavatra rehetrarehetra zany ny zavatra misy zany hoe le firaisakina mihitsy nefa no de tenenina tamin'izany Malagasy dia mandala ny fihavanana sy tia firaisakina ay zany ho amin'ny ankely tsy misy tsoa zany very zany efa naverimberiko teto foana hoe ny sotoavina rehetrarehetra teto Madagasikara efa nydinganiny efa nitsakitsahany efa tsy misy itsony izay sotoavina Malagasy izay ny raha tsika nahita ara fa samy manana ny zoam-pirenena frantsay zareo samy filoha-pirenena zareo fa ny ray ny tsenaina de ny ray mpitsena sere olona de efa miteny azay ny zavatra misy eto amintsika manoloana ny raharaha-pirenena eto Madagasikara de tsotra rehefa manaja isika io nge zao de averin'ny olona zay ifandimby eo de hidradradratra indray nareo raha pitso rafaka pitso hoe tsy mety io nefa ny zavatra nataonareo ve niety ny zavatra petrakynareo eto ve niety nandeha tamin'ny tokony ho izy ve aiza ho aiza ny raha 2 milliards noentina solombavam-bahoaka aiza ho aiza ny resaka andramena tratra teny Ambomanga kely aiza ho aiza ny resaka mombana volamena noentina gouvernoura namanareo avokoa zany fa aloha tsorony fa tsy misy voasaringotra zany satria nany voatratra le olona de manonona andreo de atsaharo zay de anao aza miteny tsony aiza anao mipetraka eto Tananarivo andany anao any mahajanga mihitsy nranga de amena asany anao de aza miteny tsony de akombony ny vavanao zay le zavatra misy nisy olona tamin'ny fanendahana sy fanafiana mitampy adina tany Antsirabe tadiditsika antaneo ny zareo
tao Andry mopera tao antany nisainana foy tao ary rehefa nataovana de adina de fantatra lay fitaovam-piadina fantatra ihany koa le olona tao de voasambotra le olona mpitanao filamina ny resahako io tsy hitenin'ny korny a de nitenenina tamin'izany fotoana izany hoe ty fitondranyity zany niteneniko zany hoe misy manontany efa fa aisy zany tena ampidirina ponja io olona io zay mivoalaza ahoana moa ny afataratsika rehetra ngatsika rehetra nanatrika anazy teny amin'ny fitsarana fa rehefa hoentina ny fiara inny izy de tsy fantatra hoe tena niala teo amin'ny fitsarana teo anosy ve de direkta ny azo ve tany teria tamin'ny mora sa nandeha tatia tsy afa nandeha fotsiny le fiara fa aveo aiza le olona any mahajangy zany olony zany nafeky tena any zany olony zany nandeha nody izy tsy misy raorao zany olony zany mandraky tiany anio zaza alo ranga zava le resaka aza fitahana ranga le vahoaka malagasy a milaza kristianina isika hoe zareo lalana tokony alehany zaza ka naraantitra rana izy tsy ala am'izany zao le zaza voafitaka de rehefa misy any arina any tsy eo ntsony ianao fa mbola velonay na irarina soa ao anatin'izany tsy misy fanenjehana fa hoe le mpifanandrina taminao mba tonga eo an'ilay toera tsy hanenjika anao izy de misy laza adina any hoe iza filopirenena nytona tamin'izany fotoana zany hoe ambolontsika coton de tuliard de efa miteny anareo azay a iza tamin'izany fotoana zany niteny zay le fanadinana atao eo hoe 50,000 ntsika izao de ray alina isany resahana de mivadika vola isany resahana hoe zao tsika 9,20 de rapina telo tsika ireo de 7,20 isany resahana izy ny teny an'izany a ny zavatra misy zany ao anatin'ilay fitantanandraraha eto amintsika tsy mandeha araka ny tokony izy ka mahatonga n'le vahoaka malagasy tafalatsaka ao anatin'le fahantrana de tsy miraharaha intsony izy raha voataritinao afangely taloha tamin'ny andron'ny MFM sy ny herivelona vo miteny fotsiny tamin'izany ndao de lasa le olona midina an-dalambe ankalalahana teto amintsika ane raha nijerentsika ny resaka mombana fahalalana teto amintsika na ny hevitra teto amintsika izao ny tena akamehana tanteraka za malagasy a ny mpitondra fandimy teo malagasy a akoatra an'ity a ny zavatra nisy teto ianareo ane tamin'ny 7 solomavamboaka nidina teo akanja tadino natao ny teny eny nareo de lanja vatapaty de nasinareo soratra hoe veloma rajao malagasy io resahako marary ane zany le olona de manao lokom-boasary lay milanja zany tantara-pirenena eto Madagascar zany fa tsy mananao valifaty politika zany olona zany fa nieritreretiny fampandrosoana ty Madagascar ty no apetraka de o raisitsika ao anatin'le mamalagasy le famerenakasina n'lay atsika zany no nitandrovany tony ny anak'Andriamaso de nitandro an'izany izy ary tsy nasiny olana mihitsy tsy nisy fanenjehana teto fa napetraka mazava fotsiny hoe kosa raha ohatra ka misy miopefy de zao mety ho sazy tsika zao mahita misy olona efa nisamborona tamin'izany efa nanala firy-taona tamin'izany ao anatin'le fotoana le ivoahany zany satria tapitra le hipetrahan'ny teny amponja nandritry ny taona maro ny mivoaka ndray sazy anakiraha hoe noho ity eloko anakiraha ity de miampy 2 taona ndray efa tapitra le izy nanatrika le fitsarana teny maninona raha tonga de navoaka avokoa hoe reto ny ampangananao zay betsaka am'ireo nidirana ponja tsenony ny olona manko ny ratolo-janary rehefa misy raharaha ohatra hoe 10 de hoe ty nahazo 2 taona de ty 3 taona de ty 4 taona de ety zao vola de iny atambatry ny olo tsy zay fa zay betsaka am'ireo ny alaina de ireo sazy zany any amponja tapitra le sazy tonga teny tao amin'ny fitsarana de ny ponga fongarina ndray mbola misy an'ity raharaha ity mbola misy an'ity raharaha ity ndray anenjehana anao izay izao le izy de mitombona le olona zany tsy nanda fa efa vita kosa ny sazy
nampina rotaona mafy ane zany le olona efa mba miandrandra hoe ivoaka an'izany misy olona eto amintsika tena mitolona tena nafanafo na neo hevitra olona matanjaka be zao niaraka tamina hitana niara-ny azakazaka niara-nytolona nefindrisy fa rehefa nosamborona ka nalefa tany amponja tsy haiko aloha fa mahay fahagaganonareo fa mivadika malemy le olona inona tsy mono vitany tsy afaka na mandeha ary izy tena naovana kopatany anao raha lafa hany anao zao zany ny zavatra misy eto amintsika zay tsy hiteny mihitsy ny dia samboron-jareo dia nitrondrominy tao dia natao malemy tsy anjaranay zany fa ny zavatra misy dia hoe io le olona amin'izao fotoana izao tsy afaka manao na inona intsony manoloana ny zavatra misy eto amintsika ary le etsakilany lay namana tena hita mihitsy ny ratolo-janary hoe misy ihany koa ny havana raha misy patsa rehefa voy ianao dia iny izy aloha tonga eo amina minitra dia eny amin'izay izy tsy hita intsony fa any dia any izany hoe zay mahatonga le malagasy tsy say intsony noho ny akamehana sy ny raha matahora sy ny fisamborana amin'ny hoe raha vao maneho hevitra dia efa misy toerana izay efa napetraka ho anareo fa dia sahy sy sambola hiteny eo na mpanao politika arany lay rafitra ho misy eto amintsika io manko misy be deabe rehefa mitafahoana ikanjy antsika dia fa maninona ara zay mihitsy moa le tonononareo fa maninona ara Radrianasoloniaiko sy teny tsy miteny nefa izy lehibe araka le rafitra eny anivony teny mera-pirenena dia filoha lefitra fahafito zay no misana an'izay sehatry ny fanoherana dia izy ny ao anatin'le izy hoe fa maninona izy ny tsy miteny ny amirary ny aroany nandozany an'ity tany fandalovany ity raha tolo-janahary tena nyteny mihitsy ny ela fanapahana teto zany raha rovanareo ny haiko izy dia teneniko ny marina enjana ane zany filoha-pirenena naharitra teto Madagascar satria efa tsy eo an'le fitantanana intsony izy fa raha mbola teo an'le fitantanana izy mbola sahany no ny teny hoe zao ny zavatra misy zao ny zavatra marina manoloana izay sehatra izay zay le apetrakantsika foana hoe reo olondreo misy dika ary mbola misy fotoana hitsanganan'izany olona rehetra izany io nge tsy fantatritsika tsika manko niteny aloaloha izy io efa izy ary ny asolo azy ngatsika nafantatra hoe inga Ravalomanina ny tonga teo ngatsika nafantatra hoe inga Rajoelina ny tonga ngatsika nafantatra hoe Rajoelina Andry ny tonga teo fa mety hoe le faminanina ihany koa hoe latsaka avy any an-danitra dia avy any an-danitra fehaviko dia adimiko hatramin'ny fitafiako